quatrième journée cinquième moa zany nianarana izy ty zany journée cinquième le izy le cinquième moa dia fomba fiasa japonais zay ampiarina eto amin'ny hôpitaly mpanjakana zany hôpitaly be filatanana io zany fomba fiasa entina anatsarana ny tontolon'ny asa sy ny tolotra ho an'ny marary dia io ataona isan'andro mandavataona io asa io fa mba misy zany andro anakalazany azy mba io hoe manao an'izay hetsika zay dia ny hetsika cinquième amin'ity taona ity zany dia manomboka amin'ny alarobia farak'y ambin'ny volana novembre sy ny alakamisy faharoa ambin'ny volana novembre ho avy zao izara roa lehibe izy io ny alakamisy ny alarobia faraka ambin'ny volana novembre dia izy zany ny ho an'ny daolobe natokana ho an'ny daolobe mihitsy ataon'ny hôpitaly misokatra ho an'ny daolobe zany le hôpitaly varavarana misokatra mihitsy moa nantsoina sport couverte dia izy fizahana fahasalamana maimaimpona consultation médicale gratuite atao zany io zany dia mikasika ny fitilianan'ny tositra avo ny fitilianan'ny facteur de risque cardiovasculaire ny fitilianan'ny aretin'ny vo consultation néphrologique ny fitilianan'ny aretin'ny loha aretin'andoha zany misy aretin'andoha tsy sarotra tsabona reny misy ny fitilianan'ny diabety ny fitilianan'ny aretin'ny asma fitilianan'ny vokadratsiny sigara dia isiny koa natoka hoe fitiliana maimaimpona analyse ohatra ny VIH zay ho atao ny bonibony rubéole ho an'ny vehivavy bevoka dia ny diabety glycémie zany zay fitiliana maimaimpona dia ary ny tena mampiavaka azy dia isy ny fizarana ohatrany hoe arakaraka le aretina zany fanomezana fanafody maimaimpona toy ny fizarana multivitamine vitamine A ho an'ny zaza ny fanarana odikakana ho an'ny zaza sy ny olon-dehibe ny fizarana fer ho an'izay olona mila zany ny odikoaka ho an'ny olona mila an'le odikoaka sy ny sisa